Hatramin'ny androany mbola mipiketrehana izay ho paikadiny ny ankolafy ravalomanana, mbola mpiandrasana izay toromarika ny mpitarika azy ihany koa. Kisary roa no mety hitranga. Voalohany, tsy hanohana kandida ary hisitaka amin'ny fiara mitantana, izany hoe amin'ny tondro zotra. Tsy hitovy-kevitra nefa aloha ity hevitra voalohany ity anatin'ity ankolafy ity. Ireo rehetra anatin'ny gouvernemanta miampy ny filohan'ny kongresy ny tena mitsipaka ity hevitra ity. Kisary faharoa, ny mety hanohana ny ankolafy kandida iray amin'ireo kandida 3 ny eken'ny CES afaka hifaninana. Ity ankolafy ity izay manana ity cowboys roa anatin'ny hazakazaka. Isan'ireo tsara toerana amin'izany ny ministra ny vola fony fitondrana ravalomanana Radavid Sandriamparany izay nirotsaka amin'ny anaran'ny 3F. Stratégie politique manoloana ny firotsako vidinier Rajaonarimampianina, ministra ny vola ny gouvernemanta tetezamita teo aloha. Kandida tombanany rehetra fa mety ho tohanan-dravalomanana sy ny mpiaradia amin'ny ihany koa anefa na dia ankolaka aza ny kandida Ratrema William. Ankoatra azy ireo, olona 3 hafa izay samy efa niara-niasa tamin-dravalomanana no azo nisafidianana raha ny resaka mandeha. Hevitra ironan'ny ankamaroan'ireo olon'ity ankolafy ity ankehitriny, saingy mbola hiandrasana izay ho fanapahan-kevitra marika ravalomanana tenany.